amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mipetraka ny fiangonana. Amin'ny fofeno fifaliana ry havana no iarabanantsika rehetra mpianakavy ny finoana, manatrika izao fanompom-pivavahana izao, na ianareo izay ato am-piangonana, na ianareo isam-pianakaviana any an-tokantrano, manaraka izao fotoana izao. Ity alahady 7 febroary 2024 ity, dia natokantsika fiangonana ho alahadin'ny mpitandrina Elize Andremiandra mivady. Itondrantsika mbavaka azy mivady sy ny ankohonany, anehoantsika koa ny fankasitrantsika an'Andriamanitra noho izao asa mpanompona iatson'ny tompo azy ireo eto amin'ny FP Matoloza izao. Ka dia ho aminareo rehetra ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Itsangana isika idera sy ankalazan'ny tompo. Iarantsika mamaky ny salamo voatondro. Aleluia, fa tsara ny mihira ho an'Andriamantsika. Eny, mamy sady mendrika ny fiderana. Manangana ny Jerosalema Jehova, mamory ny Israely voaroka izy. Mahasitrana ny torotoro fo izy sy mameny feriny. Milaza ny isan'ny kintana izy, samy tononony amin'ny anarany avy ireny rehetra ireny. Lehibe ny tompontsika sady be hery, tsy hita lany ny fahalalany. Mira fiderana ho an'i Jehova, makalaza an'Andriamantsika amin'ny lokanga. Aleluia. Amen. Kristy tomponay io, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao lehibe sy masina izay ankehitriny. Misaotra anao noho ny famondramponao aminay ka mbola nanomezanao anay izao tombonandro izao. Izao alahady mbola ahafahanay mivavaka malalaka amin'ny tenindrazanay izao. Tompo fahasoavana izany. Ka dia matoky ny fanatrehanao izahay, matoky fa eto avoana ianao araky ny teny fampanantenainao. Ary toy ny fanonanao ny kintana amin'ny anarany avy, dia inonay koa fa izay tsirairay avy izao, dia fantatrao amin'ny anaranay avy, fantatrao ny mombanay, koa dia manjaka tompo ao amponay. Mba ifantoka tanteraka aminao ny fo sy ny saina amam-panahinay, ka tsisy hialamaina eto izahay raha tsy nandray ny anjara tsara avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay,
no anandratanay izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Petraka ny fiangonana. Ny Andriamantsika riavana dia Andriamanitra velona. Andriamanitra manakambara amintsika mandrakariva ka enoy ary ankehitriny ny teny manambara ny sitrapony tia ny ivelomantsika. Aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Raha izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, ka araraoty ny andro azo anaovan-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Manoloana izany tenin'Andriamanitra izany riavana dia anetry tena isika, hivavaka, hifona eo anatrehany. Manoloana izany sitraponao tianao ivelomana izany ry Tompo dia tsy manan-kalahatra izahay. Tsy misy azo anamarinana anay, na ankariary na tany amin'ny miafina dia tsy nanome voninahitra ny anaranao ny fitondran-tenanay, ny fisainanay, ny nataonay. Mandeha sy mitondra tena toy ny zanak'adala izay matetika, ka mandany andro sy fotoana amin'izay zavatra tianay sy mahafaly anay, kanefa mitarika anay analavitra anao. Tompo, ataovy mavesa-danja ao am-ponay, fa ratsy sy mandalo tokoa izao fiainana izao, ka dia ampianaro izahay ahay anararoatra ny fotoana mbola ivelomanay, hitondranay tena tsara, ka hiasanay tsara ho vavolombelon'ny filazantsaranao eo amin'ny toerana izay nametrahanao anay. Tompo, matoky fa miaino ny fitarainanay ianao, ary ampanetretena no iarahanay manonona hoe: ry Andriamanitra ray be famindram-po, mitalao aminao izahay, mamela ny elokay, diovy izay ho afa-pahotana, sasao izay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Miaino sy mamaly vavaka ny tompontsika riavana, ka amin'ny finoana no andraisantsika ankehitriny ny teny famelan-keloka atolony antsika, ka aoka isika hitsangana. Hoy ny Tompo mpamindra fo, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izaho efa niaino.
tsy hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Aleluia. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Amen. Na amakina ny soratra masina sy ny vavaka ampahazavany teny ary dia ataontsika ny hira voatondro. Mbola hiary hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, misaotra anao no famindram-ponao ka mbola amelaranao latabatra izahay hianoka ny sakafom-panahy avy aminao dia ny teninao indray anio. Fanahy masinao, ianao ne hialoha lalana ny teny ka hampahazavana ety anatinay ahafahanay mandray tanteraka izay tianao lazaina aminay anio. Ka mba hitondra fiadanana, hitondra fifaliana eo amin'ny fiainanay ny teny azonay amin'ity fotoana ity ary hoentinay mamakivaky ihany koa ny fiainanay andavanandro. Ingeny ka joadionay ihany koa ny mizara izay soa azonay eto eo amin'ny namanay izay tsy afaka miaraka aminay fa mba hizara am-pifaliana ny filazantsaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Iaraka mamaky ny teny soratra masina isika, izany dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Joba. Joba toko 7, ny 1 ka hatramin'ny 7. Joba toko 7, ny 1 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mpiantapika va ny zanak'olombelona ety ambony tany, ary tsy tahaka ny andron'ny mpikarama va ny androny, toy ny mpanompo maniry alokaloka ary toy ny mpikarama miandry ny karamany asany, dia toy izany no anaovanay ahita volana mampahory ary alina mahadisadisa no tendrenao ahy. Raha vao mandry eo dia mieritreritra hoe raha oviana re no hifoha aho, fa mialava izany alina.
ary mivadibadika indrindra aho mandra-pahazavan'ny andro. Ny nofoko mitafiolotra sy baingatany, efa maina ny hoditro, kanjo mitsiranoranondray. Faingana noho ny famahanan-tenina ny androko, ka lany tsy misy fanantenana. Mbola toizantsika ry havana ny famakinany tenin'Andriamanitra. Zany dia hitantsika eo amin'ny Korintianina 2, toko 7, ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Korintianina 2, toko 7, ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia vakiana mianaran'ny tompo. Fa raha mitoro ny filazantsara aho, dia tsy misy horehirehako satria tsy maintsy manao izany. Fa lozako raha tsy mitoro ny filazantsara aho. Fa raha ny sitrapoko no anaovako izany, dia mahazo valim-pity aho. Fa raha tsy ny sitrapoko, dia natolotra aho andraikitro izany. Inona ary ny valim-pity azoko? Dia izao. Raha mitoro ny filazantsara aho, dia tsy asiako fandoavam-bola ny filazantsara, mba tsy hanapatra ny fahefako amin'ny filazantsara. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra zaho, dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany koa ny tenako, mba azoko maromaro kokoa. Tamin'ny jiosy dia tonga jiosy aho, mba azahoako ny jiosy. Dia amin'izay ambany lalàna dia tonga toa izay ny ambany lalàna aho. Dia tsy ambany lalàna azy aho, mba azahoako izay ambany lalàna. Tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna koa aho, kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho, fa ambany lalànan'i Kristy, mba azahoako izay tsy manana lalàna. Tamin'ny malemy dia tonga malemy aho, mba azahoako ny malemy. Efa tonga zavatra rehetra aho amin'ny olona rehetra, mba amonjeko ny sasany na iza na iza. Ary izany rehetra izany dia nataoko noho ny filazantsara, mba hahatonga-piombona aminy aho. Amen. Eo am-pitsanganana ry havana no andraisantsika ny filazantsara. Izay hitantsika ao amin'ny Marka toko 1, filazantsaran'ny Marka toko 1, 7:20 ka faranana eo amin'ny 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy, dia niditra tao an-tranon'ny Simona sy Andrea Jesosy ary Jakoba sy Jaona. Ary ny rafozam-bavin'ny Simona nandro teo nanavy ny tazo. Ary niaraka tamin'izay dia nilaza azy taminy izy ireo. Dia nanatona Jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy, dia afaka ny tazony, ka dia nanompo azy izy. Ary noho ny hariva ny andro ka niletika ny masoandro, dia nentina tany aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. Ary ny tao an-tanàna rehetra dia tafangona teo anoloan'ny varavarana avokoa. Ary nahasitrana olona maro izay narary ny aretina samihafa izy, sady namoaka demonia maro. Ary tsy navela ny teny ny demonia satria nahafantatra azy ireny. Ary ny fomaraina alina koa izy dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Ary dia nandeha nitady azy Simona sy ny namany. Ary nahita azy izy dia nanao taminy hoe, ny olona rehetra mitady anao, fa io kosa izy taminy, andeha isika hiala ankany amin'ny tanàna akaiky mba hitoriako teny ihany koa, fa izay no nahatongavako. Dia nandeha izy ka nitory teny tao amin'ny sinagogan'ny olona eran'ny Galili, sady namoaka ny demonia. Amen. Anonona ny fanekempinoana kristianina izay ombonantsika amin'ny mpino manerana izao tontolo izao isika. Mino an'Andriamanitra raitsi-to, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika,
izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjina, nijalitra nanapaky Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty kanalevina, nidina tany amin'ny fiainan-tsy-hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsi-toa. Avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Tompo, matoky fa ny fanahinao masina, izay efa miasa mangina ao am-ponay tsirairay avy no hanampy anay, ahatakaranay ny afatra tianao ampitaina aminay. Ary izany afatra izany, Tompo, dia mba ho fampaherezana anay sy ho fampiorenana ny finoanay ka aharetanay amin'ny fanarahana sy ny fanomponanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly tao amin'ny epistily ho an'ny Korintianina novakina tamintsika teo, fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Manaitra iangy izany fanambaran'ny apôstôly Paoly izany ry havana. Azo lazaina ve fa ny akony tantaram-piainany no nanosika azy ilaza izany? Ary isika mpino ankehitriny manahoana ny lanjan'izany asa fitoriana ny filazantsara izany eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny fiainan'ny fiangonantsika? Voalohany dia tsy zohina amintsika intsony ny tantaran'ny Paoly apôstôly. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly manomboka amin'ny toko 7 ka hatramin'ny 20 no anisan'ny mirakitra izany. Saoly amin'ny anarana mahajiosy azy dia hoy ny fanambarany momba ny tenany. Voafora tamin'ny andro 9 avy amin'ny fototra Israely, dia avy amin'ny fireneny Benjamina, Hebreo sady avy amin'ny Hebreo, araky ny lalàna dia Fariseo. Filipianina 4:15. Notezaina sy lohabeazina tao Jerosalema teo anilan'ny tongotry Gamaliela, dia ilay Fariseo mpampiana-dalàna nalaza tamin'ny fotoan'andro. Nampianarina tsara ny lalàna avy tamin'ny razana izy, ary nazoto indrindra ho an'Andriamanitra. Asa 12. Mpikambana tao amin'ny Sinedriona dia ny tribonaly mpivavahana tao Jerosalema, avy amin'ny fianakaviana ambony sy nanana naizy azy teo amin'ny fiarahamonina,
ary koa nanana ny zonony teratany Romanina ka Paoly amin'ny anarana maha-Romanina azy. Dia voalaza ara-tantara koa fa ny rainy dia anisan'ny mpampiana-dalàna ambony. Dia mbola toizany ihany ny fanambarany tenany amin'ny hoe araky ny zotom-po dia nanenjika ny fiangonana, araky ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanantsiny. Filipiana 4:5. Satria tena votom-ponoana sy fatra-panajany lalàna izy, ka ny hevitena ho tsy nisy kianina ka afaka niaro ny fivavahana jiosy izay nahasaro-piaro azy, ka nahasahiny nanenjika sy namono na afaty izay rehetra mitady hitory fampianarana hafa sy vaovao teo amin'ny fireneny. Paoly azo antsoina amin'ny hoe faratapony tamin'ny fiaviana, Hebreo avorazana, ary faratampony tamin'ny faripahaizana, pahay lalàna, tsy nisy azo kianina. Dia fantatsika tsara ny toy ny tantara riavana fa teo amin'izany asa fanenjehina sy famonoana ny kristianina izany indrindra no ny fanenan'i Jesosy taminy teny amin'ny lalana ho an'i Damaskosy. Ny teny vantana tamin'i Jesosy: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary izy namaly hoe, iza moa ianao tompoko? Dia hoy ny navalin'ny tompo azy: izaho no Jesosy avy any Nazareta izay enjehinao. Ary hoy indray izy: tompoko, inona no ataoko? Dia hoy ny tompo taminy: mitsangana ka mandehana ho an'i Damaskosy, fa any no holazaina aminao izay rehetra voatendry ataonao. Ary no tonga tamin'ny Damaskosy Saoly dia fantatsika tsara Ananiasy, ilay mpivavaka manaraka ny lalàna sady tsara jiosy, no nanambara taminy fa ny Andriamanitry ny razany no efa nanendry azy ahafantatra ny sitrapony sy ahita ny ray marina, ary iaino ny teny alokony vavany fa ho vavolombelony amin'ny olona rehetra, ny amin'izay hitany sy reny izy. Dia natao batisa Saoly ho fanasana azy ho afaka amin'ny fahotany rehetra. Saoly, ilay mpanenjika kristianina, voadio sy voavela eloka, fantatry ny tompo ary nantsoiny tamin'ny anarany. Niaino ny feon'ny tompo, feny fanoavana amin'ny tompo, ary notendreny ho vavolombelona amin'ny olona rehetra. Ny raina andeha lavitra any amin'ny jentilisa hoy ny voasoratra ao amin'ny Asa 2:20, ka ny antsoina azy hoe apôstôlin'ny jentilisa, vavolombelona eo amin'izay hitany sy reny. Fampatsehivana fohy amin'izao tantaran'ny apôstôly Paoly izao riavana dia izay le mampijaly sy nanenjika ny zanak'Andriamanitra dia ny kristianina izany, dia Andriamanitra no enjehiny, Andriamanitra no ampijaliany, Andriamanitra no miaran'izany zava-dratsy ataony izany. Dia mampahatsiaro koa ireo kristianina any amin'ny tany, any amin'ny firenena misy fanenjehina. Hoy izy ireo: izahay no ampijalianareo sy vonoinareo, fa Jesosy manjaka ato am-ponay tsy matinareo, ary velona mandrakizay miaraka aminy izahay, na dia indao sy ny fahafatesana no ny herisetra ataonareo azy. Mampahery antsika riavana ny mandre izany rehetrarehetra izany. Ny herin'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra, ny fifidianan'Andriamanitra tsy voafetra ary tsy haintsika eritreretina lalina. Ny faharoa, noho izany antso mivantana, fisehoana mivantana nataon'ny tompo tamin'ny apôstôly Paoly izany dia tsy nahagaga raha ny lobavy izy hoe lozako,
raha tsy mitory ny filazantsara aho. Tsy hoe loza midika famaizan'Andriamanitra raha tsy mitory izy, fa midika ho fandraisana adidy ny fitoriana ny filazantsara. Adidy napetraky ny tompo taminy, adidy no raisiny avy amin'ny tompo, adidy tsy maintsy ho tanterahana. Marina ry havana fa tsy misy olona afaka milaza ny tenany na maniraka ny tenany ho mpitory ny filazantsara raha tsy efa niaona marina tamin'ny tompo, raha tsy efa nandray marina sy nampiatrano ny tompo teo amin'ny fiainany. Toa andry apôstôly Paoly tahaka izao, izay irana hoy ny voasoratra dia mitondra teny amin'izay mpaniraka. Jaona toko 7, andininy 4:7. Raha ny fahaizana mampahalalana na ny lova avy amin'ny fitaizana nentin-drazana ry havana no entina anaovana izany asa fitoriana izany dia toa ny Saoly ihany. Tsy misy azo kianina saingindrisy sarony fieboeboana ary dia tsy misy vokany. Eny, noraisiny apôstôly Paoly ho adidy ny fitoriana ny filazantsara tamin'ny olona rehetra, ka nanambarany hoe efa tonga zavatra rehetra aho amin'ny olona rehetra ary nataoko mpanompo ny olona rehetra aho. Ny tanjona hoy izy dia ny mba ahazoko olona maromaro kokoa amin'izeko ny sasany na iza na iza. Midika hoe ny tanjona dia ny amonjena olona maro ho an'ny tompo, tsy mifidy olombonjena ny tompo. Eny, noraisin'ny apôstôly Paoly ho adidy ny filazantsara, ka tamin'ny jiosy dia jiosy izy. Nampiasainy ny fahaizany lalàn'ny Mosesy ho fanehoana tamin'izy ireo fa amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy irery ihany no hitoriana ny famelan-keloka sy ahazona ny fanamarinana ary raisina amin'ny finoana. Zavatra tsy vita ny lalàn'ny Mosesy izany. Asa toko 7:7, andininy 7:7. Ary voalazany koa fa teo amin'izay tsy manana ny lalàna dia toy ny tsy nanana lalàna koa izy. Dia nampiasainy izay voarakitra teo amin'ny altaran'izy ireo, misy hoe mivavaka amin'Andriamanitra izay tsy fantatra. Asa toko 7:7, andininy 7:7. Ka dia izany no nanararaotany mitory sy manambara ary mijoro vavolombelona ny amin'Andriamanitra velona. Jesosy Kristy ny teny taminy, Jesosy Kristy ny vantana taminy, ilay filazantsara velona teo amin'ny fiainany, izay le hoe izay hitany no ambarany, tsy tantarany foronina fa ny tantaram-piainany. Isika kory havana, fantatry ny tompo amin'ny anarantsika avy isika izao. Ny antsoantsika izy, nametraka adidy ho antsika izy, izay manaradia azy. Mandehana atao mpianatro ny firenena rehetra, mitoriany filazantsara amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Adidintsika koa ny miasa sy mikatsaka ny fomba hitoriana ny filazantsara amin'izao tontolo izao, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra. Ary dia fantatsika tsara raha tsy vita izay vao tonga ny farany. Midika fa tompona andraikitra amin'ny fanafainganana ny fiavin'ny tompo isika, ka hokariavana amin'izany antso iantsonantsika izany. Tsy ho variana amin'izao fiainana mandalo izao isika, fa mboa ho tahaka ny apôstôly Paoly. Sahy mijoro fa lozako
raha miamina amin'ny fiainako manokana ny filazantsara aho ka tsy misaina izay mba izarako izany amin'ny hafa. Nandray maimaim-poana aho ary dia mizara maimaim-poana. Lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho satria mbola maro be ireo olona tian'ny tompo andre izany. Maro be ireo olona tian'ny tompo hovonjena. Maro be ireo olona tian'ny tompo hiditra ao amin'ny fanjakany. Lozako raha omeny zavatsoa aho ka amprimiko any amin'ny vata famarana izany. Araraoto ry havana fa mbola andro azo anaovansoa, andro mbola ahafahana mitory malalaka, indrindra amin'izao firenena misy antsika izao, afaka mitory malalaka ny filazantsara ny fanjakana. Fahatelo dia tsara ihany ny mijery ny famaritan'ny apôstôly ny filazantsara ny toriny. Marina fa teny roa no mamaritra izany filazana tsara. Voalohany, nambarany fa tsy mba tamin'ny olona no nandraisan'ny filazantsara ary tsy mba nampianarina izy fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Galatiana 2:12. Paoly nandray mivantana tamin'ny tompo ny filazantsara. Ny faharoa, ny filazana tsara na ny raha ny tompo azy dia ny ampahiratra ny mason'ny olona Israely sy ny jentilisa ialany amin'ny maizina ho eo amin'ny mazava ary amin'ny fahefany Satana ho amin'Andriamanitra mba ahazony famelan-keloka sy lova eo amin'izay no amasinina noho ny finoanan'ny tompo. Asa 4:20, 5:20. Ampahiratra ny maso, anafaka amin'ny gadran'ny Satana, anavao andraisana famelan-keloka ho amasinina amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Izany ny faharoa. Ny fahatelo, ny filazantsara notoriany dia miorina amin'ny fahafatesan'i Kristy noho ny fahotantsika sy ny tsanganany tamin'ny maty araka ny soratra masina ary raisina amin'ny finoana izany asa-pamonjena, asa-panavotana ary fandresen'i Kristy ny fahafatesana. Korintianina 1:5-2. Ary ny fahefatra, ny filazana tsara notorian'ny apôstôly Paoly dia ny manambara ny ahatongavan'ny jentilisa ho piray lova sy ho tena iray ary mpiombona ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy. Efesianina 2:7-9. Midika fa rava ny hevitry ny fisarahana. Tsy misy intsony ny jentilisa sy jiosy, na voafora sy tsy voafora, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra, sady aminy rehetra. Kolosianina 3:1-10. Santionany ihany ireo ry havana fa maneho fa ny mpino ny fiangonana dia mbola manohy ny fitoriana izany filazantsara ambaran'ny apôstôly Paoly izany. Filazantsara velona, manafaka, mamonjy, mamela heloka, manavao, mampiombona tanteraka amin'i Jesosy Kristy. Filazantsara maharitra mandrakizay. Ny fahefatra dia azo lazaina fa misy valim-pity momba izany fitoriana ny filazantsara izany. Eto dia ny teny tiana ho raisina dia le amin'ny Tesalonianina 1:2 manao hoe fa inona moa ny fanantenanay na satroboninahitra reharehanay, moa tsy anareo eo anatrehan'i Jesosy tompontsika amin'ny fiaviany va, fa ianareo ny voninahitray sy fifalianay.
valim-pity lehibe zany ry havana. Ry rahalahy malalako fifaliako sy satroboninahitro toy hoe raha tsara ao amin'ny tompo. Filipianina 4:1. Ny valim-pity voalohany dia fahitana ny vokatra ateraky ny fitoriana ny filazantsara eo amin'ny fiainan'ny olona. Nefa mila kolokoloina, mila ampaharetana izany mba tsy ho vokatry ny fihetsem-po mandalo fotsiny, fa mba ho teny amovoa avo zato eny, mitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainany izay nandray azy, manome voninahitra ny tompo ary matoky hatramin'ny farany mandra-piavo ny tompo. Valim-pity satroboninahitra ho an'izay naharitra hatramin'ny farany tamin'ny asa fitoriana sy ny fijoroana vavolombelon'ny filazantsara. Tsarovo ry havana fa satroboninahitry ny mpitandrina Elize Andremiandra mivady izao fiangonan'ny FPMA eto Toulouse izao, izany mbola ilofosana izy mivady mitaiza mikolokolo anareo amin'ny tenin'Andriamanitra, mampahery sy mivavaka ary mitrotro anareo eo amin'ny tompo, ary dia tanterahiny izany mandra-piavo ny tompo. Tsarovo ry havana fa fahasoavana ho an'ny fiangonana ny manana mpitandrina eo an-toerana, ary dia satroboninahitra ho anareo koa ny manaja sy mikolokolo ary manampy ny mpitandrina Elize mivady mba ahatanteran'izy ireo asa mpanompoana, asa fitoriana ny filazantsara, ho tanterahany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona ho voninahitry ny tompo. Mahafaly ny tompo ny mahita mpanompon'Andriamanitra manohana ny mpanompony ary ny asany antsony azy. Ny farany ry havana tianambara mikasika ny apôstôly Paoly, miverina kely aminy isika. Na teo aza ny zava-mahagaga tamin'ny fanendren'ny tompo azy, dia nisy indro-kely ny fiainany, nisy tsilo tao amin'ny nofony. Ny zava-dehibe ry havana dia tsy ny hitadiavana ny toerana misy an'io tsilo io, fa ny fanekena fa misy hevitry ny tompo, tia ny hitaizana ny apôstôly Paoly izany, na amin'ny soa na amin'izay heverina ho marary sy atim-panahy, dia tia ny tompo ny mpanompony anome voninahitra azy mandrakariva, hitoky amin'ny rery. Hoy vasoratra, fandraho irearea aho noho ny abetsaky ny fanambarana, dia nasiana tsilo tamin'ny nofo, dia iraky Satana amely ahy. Fandraho irearea aho, izany no nangatahako intelo tamin'ny tompo mba hialana izany amiko, nefa hoy izy tamiko, ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny Kristy amiko. Korintianina 2:12. Miara-miasa ahasoa avokoa izay mitranga eo amin'ny fiainantsika ry havana sy eo amin'ny asa mpanompoana iantsoroantsika. Fa dia izao tarimy ny tompo mandrakariva ny fo sy ny saina mampanantsika atoky azy amin'ny zavatra rehetra. Ary dia mikasika izany tsilo izany ihany dia tianko isika ifampitondra mibavaka, ifampitondra izay mavesatra, ifampahery fa tsy anindry ny tsilo mba hiditra bebe kokoa ao amin'ny nofon'ny rahalahintsika. Mifankatia tahaka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy. Ny salamo nomenantsika androany dia manao hoe, manangana ny Jerosalema Jehova, mamory ny Israely voaroka izy, mahasitrana ny torotoro fosy izay ary mameny feriny. Manangana, mamory,
manasitrana mamefery azontsika ampiana hoe manamaivana ny tsilo fa tsy mandetika izany. Koa raha mahita tsilo isika riavana eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra na eo amin'ny ankohonany, ny adidintsika dia ny mivavaka ho azy mba hatsotra ny tompo eo amin'ny tanam-pitiavany hanamaivana izany tsilony izany. Isika tsiraray avokoa dia samy manana tsilo ao amin'ny fiainantsika miafina lalina indrindra ao. Entin'ny tompo hitaizana sy ampitombona ny fahatokintsika azy izany. Fa isika kosa dia haharitra amin'ny fiainam-bavaka sy ny fifampitondrana am-bavaka. Eto ampamaranana ny afatra apetraka ho an'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoam-pakasitrahana sy fitondrana am-bavaka ny mpitandrina izao, dia araky ny voasoratra hoe maneke ny mpitondra anareo ka manoava azy, fa izy miambina ny fanahinareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampamoahana, mba hanaovany izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona, fa tsy ahasoanareo izany. Hebreo 7:17. Ary mba ahavitany sy ahatontosany izao asam-panompoana izao, dia indramina izay voasoratra hoe mivavaha ho anay, fa matoky izahay fa manana fieritreretana tsara ka te hitondra tena tsara amin'ny zavatra rehetra. Hebreo 7:17. Mino ariavana fa zanak'Andriamanitra mikatsaka mandrakariva zay ampandroso ny fitoriana ny filazantsara ianareo. Zanak'Andriamanitra mikatsaka mandrakariva zay ampandroso ny fiangonana, ka miezaka hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy, ary manadino mandrakariva izay zavatra aoriana, fa miezaka kosa anatratra izay zavatra eo aloha. Izany no ampahirezana antsika ho voninahitry ny tompo. Amen. Mitsangana raisy ny fitahiana avy aminy. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an' Jesosy tompontsika mpiandry ondry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Izy anie ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana.
Ny fanasan'ny tompo isika riavana, ataontsika ny hira fahasapono ambefajato andiny faharoa, ary amin'izay no manasa ny diakona mpiara-miasa hiakatra etỳ amin'ny altara. Aokisika hitsangana. Ho aminareo aneny tompo, asandrato ny fonareo ho eo amin'ny tompo. Aoka hoderaintsika ny tompo Andriamanitra. Hivavaka isika. Eny tokoa tompo ray masina Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny saoranay anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay sy nanolo-tena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa no hideran'ny anjely ny fiandriananao sy hitsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra, ary arahan'ny fiangonana any an-danitra sy ty-antany, midera ny anaranao amin'ny fiobiana, ary izahay koa ankehitriny miara-manandritra ny feonay aminy, ka amin'ny fanajana lehibe ny hideranay hoe. Masina,
ny fiangonana. Ry fiangonana malala, aoka isika ahatsiaro an' Jesosy Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanaty-pihavanana natolotr'Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay, tompony lanitra sy ny tany, fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Rainay any an-danitro, indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavany zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny raio, aidino ny fanahy masina mba ameno ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'izao fanasana izao. Ry Jesosy Kristy Tompo, Jesosy no mpamonjy ty. Nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra antsika isika koa afaka manambara hoe: rainay izay any an-danitra, ho masina ny inaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety antany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka inontsika ry havana ny teny voarakitry ny apôstôly masina izay mampiorina izao fanasana izay mbola tsarovansika sy ahatsiarovantsika ny tompo mandraka ankehitriny. Fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy: raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Ary toy izany koa ny kapoaka, rehefa ninana dia hoy izy: misy tro amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana no misotra ianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Aoka hiara-mitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika.
izay nyvakina ho atsika. Ny kapako ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranony Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo, avia efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsy mpanray fanasan'ny tompo. Manao ny hira fa 420 isika. Dia ho zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka, izay efa nahazo ny mofo sy ny kapoaka dia mahazo mipetraka mba ho hitan'ny diakona izay mbola tsy nahazo. Rehefa tavaverina ity ny diakona dia miara-mitsangana isika, miara-mihinana ny mofo sy ny sotro amin'ny kapoaka. Ataontsika ny hira izay efa voatondro. Tohizantsika amin'ny 5:50 sy 200, 5:50 sy 200.
Jesosy Kristy tompo raha ano ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatserovanahy. Hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotroinareo rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no atao fahatserovanahy na oviana no misotro ianareo. Jesosy Kristy tompontsika zay vompo tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo ny fiadanana. Raha ataontsika ny hira fa 920 sy 400 ny andininy voalohany sy faharoa 920 sy 400. Andriamanitra tsy toso mandrakizay io misaotra anao izay fefasitraka ao tokoa ny namananay tamin'ireny zavatsoa ireny dia ny tenan'i Jesosy Kristy zanaka ao mpamonjy anay sy ny rano sosarobidy ka nampahatoky anay ny amin'ny fitiavanao sy ny fahatsaranao ary ny fanaovanao anay ho sampana velona momba ny tenan'ny zanakao. Mangataka aminao izay no ny famindramponao hiazonanay amin'izany fiombonana masina izany ka andehananay mamovo tsara ny fitiavana sy ny faharetana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Araka ny fanaontsika moa dia ny kapoaka izay nisotrotsika ny divay dia arina jetable izany rehefa mivoaka eto isika dia misy anatazana azy ery amin'ny ndalatsara ery izany rehefa mirava isika. Mahazo mipetraka isika sy riana. Ilazana ny raharaham-piangonana isika riavana. Ny mpitandrina sy ny komity ny FPM Toulouse dia faly miarabantsika
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohany fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray ny fampahafantaram-baovao sy asa miandry antsika. Vaovao avy amin'ny nasionaly. Mitohy hatrany ny fitoam-bavaka isan'andro amin'ny 4 ora sy amin'ny 7 ora ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy, afa-tsy ny alarobia alina, izay anasana antsika rehetra amin'ny alalan'ny radio vatsy na anjomaran'ny FPMA. Isaky ny alarobia koa amin'ny 8 ora alina dia misy ny fampianarana fiofanana SAPKNPL izay azontsika raina amin'ny alalan'ny phone call toy ny mazatra araka ny numero sy ny kody misoratra. Vaovao avy eto amin'ny faritany Atsimo andrefana. Mikasika ny lasy ny AMF SVK SLK. Ho tanterahina amin'ny 13 sy 14 febroary izao ny lasy ny fatsanana AMF SVK SLK. Ny asabotsy 13 febroary amin'ny 10 ora dia isy fotoam-pivavahana fanokafana ny lasy mivantana amin'ny YouTube. Amin'ny 12 ora sasany dia isy fampidirana fohy momba ny loha hevitry ny lasy atolotry ny mpitandrina mpandrindra ny faritany Charles Rakotondramanana araka ny loha hevitra hoe Kristianina nateraka ao amin'ny fiavao izany. Amin'ny 2 ora tolakandro dia isy fiofanana ho an'ny sampana vehivavy kristianina. Ny mampiofana dia ny mpitandrina Jules Rakotonanahary sy ny mpitandrina Josiane Raveloson araka ny loha hevitra hoe vehivavy tsy ketraka fa miavao isan'andro. Amin'ny 4 ora dia fifanana ho an'ny sampana lehilahy kristianina. Ny mpampiofana dia ny mpitandrina Elize Andremiandra araka ny loha hevitra hoe ny lehilahy matahotra an Jehova. Ary amin'ny 9 ora hariva fiofanana ho an'ny AMF, ny mpampiofana dia ny mpitandrina Charles Rakotondramanana araka ny loha hevitra hoe mandray maimaimpona sy mahay mizara ampitiavana. Ny alahady 14 febroary amin'ny 10 ora dia isy fotoam-pivavahana famaranana ny lasy mivantana amin'ny YouTube. Isy toriteny akira izay ataon'ny sampana tokopihira iraisan'ny fatsanana ary isy fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ireo fiofanana rehetrareo dia atao Zoom daholo ary ho alefa amintsika miandalana eny ihany ny roy. Entintsika ambavaka izany fikatsana izany fa ny tompo no mahay mandamina ny zavatra rehetra. Toy izao ny vaovao avy eto amin'ny tafo. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fitsanganan'ny tena amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no hampandrenesanay anareo fa ny ava-malalanay Rajonarson Claude Roger dia nantsony iray ody any aminy asabotsy 3 janoary rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany tany Madagasikara. Hoy ny zanany Herniaina Sioly Rajonarson. Ny famanginan'ny fianakaviana dia ho tanterahina rehefa tafaverina avy any Madagasikara ny fianakaviana. Ampatsahivina antsika dia n'izao koa fa ny famangina ny fianakaviana Rasoaga Gérard Sinivo sy ny fianakaviana Randrema efa Soary Lazas Brigitte izay samy namoy ny iray tampo amin'ny avy dia ho tanterahina amin'ny alahady 20 febroary. Rakim-pisaorana. Misaorana Jehova ry fanaiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Nisy olona nanolotra 150 € ka ny 100 € ho an'ny trano fiangonana ary 50 € ho an'ny fiangonana. Vaovao mikasika ny trano fiangonana ihany, mitohy hatrany ny fanohanana ity projet trano fiangonana ity amin'ny alalan'ny fanomezana natombola ny numero IBAN ny sous-compte FPMA Toulouse dia hitantsika misoratra eo. Manentana antsika koa anohanambavaka izany asa goavana izany. Manentana antsika trano koa riavana amin'ny fandrotsahana ny rakitra sy ny adidy amin'ny alalan'ny virement, chèque na carte bancaire et loaseau toy ny mazatra mba ho marika ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo sy ho fanohanana ny asa fiangonana. Ho antsika atao am-piangonana dia mampatsiahy fa efa miverina tatazana indray ny rakitra. Rakitra iray ihany no tatazana amin'izany. Vaovao mikasika n'ity alahady ny mpitandrina ity. Araka ny Galatiana 4:9 aoka izay ampianarina ny teny mba hahafohy zava-tsoa ho an'ny mpampianatra. Araka ny fanampihomanana antsika rehetra izay te handray anjara amin'ny fanohanana ny asa fitandremana dia afaka manantanteraka izany amin'ny alalan'ny valopy ny mpitandrina. Ho an'ireo izay tsy afaka nanatrika ny fanompoam-pivavahana an'io
dia mbola afaka manantanteraka izany isaky ny alahady hatramin'ny alahady 20 febroary na koa mifandray amin'ireo diakony vala na ny filohan'ny sampana izay ampita izany any amin'ny mpitandrina fa misy ihany koa ny roa manokana amin'ny alalan'ny letchi ary alefa amintsika amin'ny alalan'ny mailaka izany ny sy amin'ny site internet ny FPMA Toulouse. Ny valopin'ny mpitandrina dia ho atolotra miaraka amin'ny rakitra azo androany. Misy ny étude biblique amin'ny talata 6 febroary zao manomboka amin'ny 8 alina amin'ny alalan'ny visioconférence. Amin'ny alahady 2 febroary dia atokantsika ho alahadin'ny taranaka ary arabana ireo ray aman-dreny nahazo farasitimy nandritry ny taona 20 iny. Fiantsona fivorimben'ny mpandray, mampandray antsika mpandray ny fanasan'ny tompo fa isy ny fivorimbe izay ataony alahady 20 febroary, anolorana ny tatitra moraly sy toe-bola 20 ary ny tetikasa sy ny teti-bola 20 mbola olazaina amintsika ihany ny fomba anatanterana izany fomba izany fivorimbe izany. Maria nariavana fa mbola voafetra avokoa ny isatsika ka mbola amin'ny alalan'ny roa izay alefa amintsika no anaovana ny fisoratana anarana anatrehana ny fanompoam-pivavahana. Dia misaotra antsika ny androtra amin'ny farany ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Mamerina sy manatitra ny fiarabanantsika rehetra, manatrika izao fotoana izao na ny manatry tava na amin'ny alalan'ny YouTube. Fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny izay sendra mandalo na voatonga ka zao vao miara-mivavaka amintsika eto. Ka raha misy amintsika zao voatonga miara-manatrika izao fanompoam-pivavahana izao dia angatahana mba hitsangana tompoko. Warabaina amin'ny anaran'ny tompo ary indrindra amin'ny anaran'ny fiangonana azafady ary hotsofondrano amin'ny anaran'ny tompo. Dia faly zay miarahaba anao sy mandray anao tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Toulouse ary indrindra eto amin'ny tafo FPMA Toulouse. Tranon'Andriamanitra ity ary misokatra ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra kanefa dia nifidy niaraka aminay ianao androany ka dia fifaliana lehibe ho anay zany. Hoy ny fiteny hoe ny tavan'ny rahalahy mandranitra ny tavan'ny rahalahy ka dia nampahery anay tokoa ny fanotronanao sy ny fiarahanao taminay teto niara-nankalaza an'Andriamanitra sy ny hainy teniny ary nanandratra vavaka. Misaotra tompoko. Ary dia mitsodranao anao zahay. Ilay Andriamanitra ny fahasoavana nitondranao teto ane mbola hatanteraka soa ny antony nahatongavanao na antony andalovanao eto. Ary mbola hitarika anao na aiza na oviana androtsaka ny fahasoavana isanandro ampitoetra ny fiadanana eo am-ponao ary indrindra androtsaka ny fitahiny mananambiampy. Mba ho fifalinao anao fa ho fisaoranao ny fiangonana manontolo izay miombona tompo aminao koa. Ka dia tsaroa fa na oviana no mandalo eto ianao na mitoetra eto misy toeranao anao eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia misaotra indrindra tompoko. Mahazo mipetraka ianao. Amin'ny alahady voalohan'ny volana tahaka izao koa dia fanaontsika ny miarahaba manokana sy mitrotro ambavaka ny zokiolona izay nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahany tamin'iny volana janoary iny. Misy 3 mianadahy izy reto: Ramatoa Isan'ny Razafy Arsolo Olga Perla, eo izy; Ramatoa Ramananjo Monika, asana eo izy na tsy mety any tokantrano izy fa manaraka atsika mivantana eto amin'ny alalan'ny YouTube, ary Andriamatoa Andriamasy Daniel eto koa izy. Faly zay miarahaba anareo ary miompifaliana amin'ny fianakaviana noho ny fahasoavan'Andriamanitra ny tehirizany anareo
ary nahatratra indray nitsingeritaona nahaterahanareo. Nahoana ny miara-mifaly aminareo zahay satria ray aman-dreninay nareo, zokinay nareo, ary azo lazaina fa avanay akaiky noho ny amin'ny Jesosy Kristy zay nampiavana antsika noho ny ranosoa. Ary mifaly koa zahay noho ny fitahiny anareo satria ilay Andriamanitra tokana mitahy anareo noho nay koa fa mitahy anay, ka dia isaorana izy noho ny fahasoavany lehibe sy ny fitahiny mananambiampy, ary zay kosa dia miombo mpifaliana sy miombo mpisaorana aminareo indrindraindrindra, miombo amin'ny fianakaviana koa. Dia mirarisoa anareo zay, ka ny tenin'Andriamanitra zay entinay mampahery anareo dia ny tenin'ny Tompo arak'izay nampitondrainy any Isaia mpaminany: ianao zay nitantany tany sy nantsoka avy tany an-tsisiny, ka nilazako hoe mpanompoka ianao, efa nifidiko ka tsy mba ariko. Zany nitoky men'ilay Tompo tsy miova ho antsika. Ilay Tompo efa niteny ihany tao amin'io Isaia mpaminany io, milazany hoe ianao zay nobabena hatrany an-kibo sy nentina hatrany amboaka. Izao no lazain'ny Tompo, na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova aho. Mandra-pahafotsy volonareo za ihany misaherina sy mitondra anareo. Izany nanao ka izany mitrotro, eny izany no hitondra sy hanafaka. Izany ilay Andriamanitsika, ay tsy miova izy, isika no zaza dia metanora, melehibe, ary tonga amin'izao fahanterana izao mety miova ny hery, fa izy tsy miova. Ary tsy miova ny fitondrany, tsy miova ny fitiavany, tsy miova ny fiahiny anareo. Ka dia izy ene mbola hitantana anareo, ameno isan'andro ny fiadanany ao am-ponareo, ary ny fifaliany anaraka anareo eo anivon'ny taranaka. Azahoanareo manambara ny fahatsarany mandrakariva. Dia ara-mivavaka isika. Tompo, dia rainay ankalazainay asandratray ny voninahitra ao, fa mendrika izany ianao ilay Andriamanitra mandrakizay tsy miova omaly sy anio, ary tsy manam-pahataperana. Dia rainay ianao, isaoranay ianao, satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara, ary vavolombelona izany reto zokinay, ray aman-dreninay reto, izay nitantaninao tao amin'ny fahasoavana, izany hoe tsy avy amin'ny fahamendrehana, fa noho ny fitiavanao manokana ary noho ny famindramponao lehibe, ka dia nampitomboinao indray ny taona iainany. Isaoranay ianao, ankalazainay noho izany, ary mitondra azy ireo ambavaka izahay, mba mihoatra lavitra noho ny nataonao tamin'ny laso, satria asainao mitsinjo ny hoavy mandrakarivo izahay. Andriamanitry ny fitombona mako ianao, Andriamanitry ny fahatanterahana mako ianao, ary Andriamanitry ny fahalebiazana rehetra ianao izay mitantana anay ary mivimbina na isan'andro amin'ny mandrakizainao. Tompo, arotsay amin'izy ireo mandrakariva ny haren'ny fahasoavana, ny haren'ny lanitra. Arotsay mandrakariva amin'izy ireo ny haren'ny ny fahatsaranao, azony migioka sy mahita isan'andro, fa ay tsara ianao, lefa ny fidino arahina sy ho tompoiny mandrakizay. Ka ninninona tsara, ninninona kasitrahana, ninninona mateidera, ninninona manandratra ny voninahitra ao Tompo, ary ninninona iriny fony ka araky ny akasitrahanao. Tanterao amin'izy ireo tsiraray avy araky ny habe ny famindramponao zany, ary ny fiangonana kosa dia ataovy misaotra, ataovy mahay makasitraka, ary ataovy mideranao isan'andro ny fitondranao ny vahoakanao amin'ny fahatokiana, amin'ny tsy ho fiovana. Dia misaotra ray noho ny amin'ny Jesosy Kristy, ilay tianay ary tianay hatramin'ny farany. Amen. Dia mahazo mipetraka ianareo tompoko.
izao dia iroso amin'ny fanatazana ny fanatitra isika riavana. Ny fanatitra fankasitrahana ho atolotritsika ny mpitandrina dia ho tatazana amin'ny corbeille fotsifotsy sy ny volomparasy. Ny an'ny fiangonana kosa dia atao amin'ny tatirakitra mahazatra. Tsarovo riavana fa izay manome amin'ny fifaliana izany no sitraky ny tompo. Dia ataontsika ny hira voatondro mandritra izany. Zao tsika riavana dia tonga amin'ny fotoana manokana izay ara-batsika ny mpitandrina Elizy Andrimiandry Mivady sy ny ankonany. Koa mangataka ny mpitandrina Mivady hijoro eto anoloana azafady tompoko, ary mangataka koa ny loholona izay tonga eto zany sy ny filoha-mpanampy hijoro hiaraka amin'ny tenako ety anoloana.
ny teny izay anorenantsika izao fotoana manokana fotoam-pakalazana izao sy fideranan'Andriamanitra dia ny teny eo amin'ny Salamo 5:7 manao hoe aoka ny fiangonana iventy ny fahatsiarovana ireo asa soa lehibe nataon'Andriamanitra. Matoa ny mpitandrina mbola mijoro entaon'lohantsika amin'izao fotoana izao, ny mpitandrina amin'ny vady sy ny ankonany dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra voalohany indrindra ka adidintsika fiangonana ry havana ny misaotra anazy, misaotra ny tompo amin'ny fitahiny tsy tapaka ny mpanompony ary ny fitahiny koa ny fiangonana. Ka izany no mahatonga antsika manokana izao fotoana izao. Ny teny ampaherezanay anareo pasteur Zaza sy Tina araka ny fifankalanantsika hatrizay dia ny teny eo amin'ny Filipianina 2:12 sy 13 manao hoe mahereza ianareo ka miasa fa izao ny momba anareo o Jehova tompony maro. Araka izany teny izany dia adidinay ny mivavaka ao anareo mba hatanjaka amin'ny fanompoana ianareo, mba hanana fikirizana hatrany ary indrindra hanana faharetana mandrakariva satria ilainareo tokoa mantsy ireo amin'ny fantanterana ny asan'ny tompo ary fantatsika raha tao fa maro ny sedra tsy maintsy lalovany efa ny lalovanareo ary mbola ho lalovanareo noho ny fahavalon'Andriamanitra misakana ny asany tsy ho vita. Ny tompo anefa amin'ny lalan'io teny io dia manome toky ianareo fa ahavita tsara ny asany mpitandrina ianareo raha milaza izy hoe fa izao no momba anareo hoy Jehova tompony maro. Momba anareo midika izany fa hiditra amin'ny ezaka ataonareo ny tompo ary hamaly ny fisasaranareo. Ny ambaran'Andriamanitra eto manao hoe tompony maro dia milaza ny mahatsotoa an'Andriamanitra, Andriamanitra mahery mandresy ny fahavalo rehetra, Andriamanitra afaka manao ny zavatra rehetra araka ny sitrapony. Motanteraka aminareo ane izany teny mamy izany. Ho antsika fiangonana kosa ry havana, efa nomen'Andriamanitra ray aman-dreny am-panahy isika hitaizantsika sy hitarika antsika ka anjarantsika ny maneho ny fanohanantsika azy amin'ny alalan'ny vavaka voalohany indrindra, vavaka ho azy sy ny ankohonany tsy tapaka araka ny teny hoe mivavaka azy amintsahatra. Koa mangataka ny fiangonana hitsangana. Noho izany teny fampahirezana ny zarainay taminareo izany dia indreto ny fiangonana izay tonga eto amin'ny temple du Saint anio ary ireo maro be koa izay tsy afaka tonga noho ny isa voafetra any tokantrano maneho ny fanohananay izay amin'ny alalan'ny valopy izay efa nomaninay ary manaraka izany koa araka ny fanaon'ny fiangonana moa dia nirakitra dia atolotra miaraka amin'ny valopy ny mpitandrina. Ka izany no fanomezana kely dia kely avy aty aminay tompoko raisom-pitiavana fa ny feno fitiavana tokoa no aoka ameno izany ameno ny banga rehetra. Ka dia mirary ny soa rehetra ho anareo izahay amin'izao asa fanompoana lehibe masina sy mavesatra iantsoroanareo izao. Ary eto foana ny fiangonana manohana anareo ambavaka araka ny tenin'ny tompo teo ary manohanareo koa amin'ny fomba rehetra izay araka ny iriny fony tsirairay avy araka ny teninao pasteur hoe namofo gasy fotsiny aza dia mety efa mahafaly. Ka samy manana ny fomba hanohananay izay anao sy ny ankonanao fa dia raisom-pitiavana. Mamelanay amin'ny tsy fahatanterahanay amin'ny fanarahana ny afatra ny tenin'Andriamanitra izay hoentinao indraindray fa olombelona ihany koa izay dia be fanahina nefa ny tokony atokony tenin'Andriamanitra. Ka ny fanirianay, faniriantsika rehetra dia iseho eto amin'ity FPMA Toulouse ity ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny izay entin'ny mpitandrina ka anaiky izany ampitiavana itsika rehetra mba andovantsika ny fiainana mandrakizay rehefa miala eto amin'izao tontolo izao ity isika. Ka dia mangataka ny mpitandrina Josiana Revelson hitondra ambavaka ny mpitandrina mivady.
mivavaka isika. Tompo araka izany teny nambara ny mpanomponao izany dia mitondra ambavaka ny mpitandrina Elize Andremiandra mivady izahay sy ny ankohonany manontolo. Ianao tokoa no efa nifidy azy. Ianao no efa niantso azy tamin'ny anarany. Ary ianao no efa nametraka izao asa fanompona izao teo antsorony. Araka ny teny nambara tamin'ny rery izy fa momba azy ianao. Mitantana azy ianao. Mampahery azy ianao. Mametraka ny teny eo ambavany ianao. Raha misy ondro mani dia izany teninao izany no teny fananarana ambarany. Raha misy ondro reraka dia izany teninao izany no amahanany azy mba ampahery sy ampijoro ary ampitraka azy. Ary raha misy kosa ondro ao anatin'ny fifaliana dia ny teninao ihany koa no mampatsiaro ampahatsiahivony azy mba tsy ilona ao amin'ny fifaliana ka anadino anao fa mba hisaotra sy dera ary ankalaza anao mandrakariva satria fahasoavana avy aminao izany. Dia tehirizo amin'ny anarantsonao ireto mpanomponao ireto. Ampahirezo ny ankohonany, ampahirezo ny vadiny. Tsy mora tompo ny mahavadina mpitandrina. Fa ianao no ametraka ny fahendrena rehetra ao am-pony. Ianao no ampahery azy. Ary ianao koa no anangana azy raha reraka izy amin'izany asa fanohanana amin'ny mahavadina mpitandrina izany. Tompo malalo, apetraka tanteraka eo am-pelatananao ny mpanomponao manontolo satria zanakao ireo, malalanao ireo. Ary ianao no miazona azy ireo hatramin'ny farany, mandra-piavinao eny amin'ny rano lanitra. Ary izao fiangonana izao koa dia hitehirizo amin'ny anarantsonao mba hikatsaka mandrakariva izay ampandroso sy hanome voninahitra ny anaranao. Ny mpanomponao tsirairay avy, ny loha olona, ny diakona, ny tompona ndraikitra amin'ny sampana tsirairay avy mba ho mpanompo anohana tokoa ny mpitandrina, ho mpiara-miasa akaiky tokoa. Ary dia iombom-bavaka mandrakariva mba ho mariky ny firaisana ao amin'izany asa mpanompoana izany. Dia misaotra tompo tamin'izay rehetra fa nataonao tamin'ny fiainan'izy mivady, ary mbola hisaorana anao koa izay rehetra efa homaninao azy mivady sy ny ankohonany. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ka ho marika izany fideranan'Andriamanitra izany dia hitehikitsika hisaotra ny Tompo. Izay moa tsy afaka mandray tanana anareo fa dia ataonao ohatr'izao ny tanantsika. Amin'ny fo izany akaiky ny fonay ianareo, fa dia arabainantsika koa afaka manao an'izay tsika mpiangona. Akaiky ny fon'ny mpiangona tsirairay avy nareo mivady ka ho azy rery ny voninahitra. Farany, ho antsika izay tsy afaka tonga androany dia manana hatramin'ny alahady 28 febroary tsika ahafahantsika mameno valom-mpitandrina izay ho an'izay tsy tonga izany. Misy koa ny roy litchi azafady izay nataontsika nasota amintsika teo alefa amin'ny mailaka izany na amin'ny site internet ho an'ny tanora izay metimety aminy koa ny fanaovana izany tsy fampiasana izany. Izay ry havana no azo ambara fa dia mbola misaotra ny Tompo isika ary misaotra antsika rehetra. Mahazo mipetraka ny fiangonana. Ry fiangonana malala, ianareo izay manatrika eto, ianareo koa izay manatrika amin'ny alalan'ny televiziona,
na amin'ny alalan'ny tablety na amin'ny alalan'ny smartphone mety miaino ihany fokoa fa tsy mahita tava. Faly miarabanareo zahay na dia atao azy hoe aladin'ny mpitandrina izao andro zao. Ary ny fiarabanay fantatrareo moa fa salutation ny anarany. Tsika miteny hoe fiarabana fa raha mijery ny teny fototra isika famonjena ny ao anatiny. Manonona ny famonjen'i Kristy ho anareo tsirairay, mamangy anareo isa-tokantrano sy isam-batan'olona, ary indrindra amin'izao fotoana izay natokanareo ho an'ny mpitandrina izao, dia te hisaotra anareo mitafotafo izahay. Na izany aza dia ho an'Andriamanitra ny fisaorana voalohany, ny fankalazana sy ny fankasitrahana. Efa nambarako nombenombeny tsy hanao teny lava andro any fa nangataka mba tsy hanao teny lava, nangataka tamin'ny tompo engane ka hoenono zany ary ho tanterahany. Kanefa dia misaotra azy fa fahasoavana ny antsony. Tsy fahamendrehana mihitsy, tsy ny mahay indrindra, tsy ny tsara indrindra, tsy ny matanjaka indrindra, tsy ny tsara laza indrindra, tsy ny avo razana indrindra, tsy zany no nofidiny. Fa zao tenanay izay azo lazaina hoe feno fahalemena izao, nefa natoky fa noho ny fahasoavany ny heriny asehony amin'ny fahalemenay. Misaotra azy, midera azy, mankalaza azy. Fa raha mitodika aminareo manokana dia misaotra anao président, ny solotenan'ny fiangonana manontolo satria teninareo zany, teny mpitiavana ho izy teo. Misaotra ny amin'ny fitiavana asehonareo, misaotra ny amin'ny fanohanana tamin'ny fomba maro samihafa, na ny honareo fa tsy vahino zay eto amin'ity fiangonana ity, fa niraisinareo ho tahaka ny tenanareo hanika tamin'ny fomba maro samihafa. Nasehonareo zany, na dia ny manety ny volinay azy, na dia mikarakara ny fiaranay azy, na dia ny manome mofo gasy araka ny lazaiko teo sy rano mangatsika atsiaroa azy, ary tsy hanonona ny karazany rehetra fa nasehonareo fa tianareo zay. Kanefa tianareo zay satria nitoetra tao aminareo ny fitiavan'ny tompo, ary zany ny fifaliana lehibe ho anay. Mindrana ny tenin'ny Jaona ihany ao amin'ny epistiliny Jaona milaza hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao zay dia ny andrenesanay fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanakay. Na dia zanaky ny maro aminareo aza izay mivady, zandry ny maro aminareo aza, na dia zokony koa sy ray aman-dreny amin'ny maro aminareo, dia zanakay ianareo rehetra noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Ary manana fifaliana zay, hoy ny tenin'ny pasteur teo ny laza tao amin'ny toriteny, tenin'ny Paoly, voninahitray tray sy fifalianay, ary zany mihitsy ianareo. Voninahitray sy fifalianay ary ampiko hoe reharehanay, satria tsy niteny foana zay na fotsorora teto, satria tsy niasa foana zay na nisasatra foana teto, fa nasehonareo tao amin'ny fiarahamentana, nasehonareo koa tamin'ny fiainona, nasehonareo tamin'ny fiarahamiaina sy ny fanompoana. Fa velona ao aminareo ny tenin'Andriamanitra ary mitombo ao aminareo zany teny zany. Ka dia sady misaotra an'Andriamanitra zay no misaotra anareo, mankasitraka anareo, ary indrindra aoko tsarovanareo fa sarobidy aminay ny fisianareo, ary sarobidy aminay eo anatrehan'Andriamanitra ny andraikitra zay nomeny anay, kanefa dia tena niraisinareo tamin'ny mpitiavana. Misaotra tompoko, mankasitraka tompoko, ary tsy ampindry, tsy nionona tamin'izany ianareo, fa naneo koa tamin'ny fomba hita maso ny fanokana nyity fotoana ity ny trotro ambavaka. Fantatray fa maro ny trotro ambavaka ny mpitandrina, ny sampany isaky mivory dia mitrotro ambavaka ny mpitandrina. Sarobidy ho anay zany,
ary dia isaorana ianareo ary engany Andriamanitra amaly ny vavaka sandratrareo tsy ho an'ny mpitandrina ihany fa ho anareo koa ary ho anay kosa izay nantsoin'Andriamanitra napetrak'Andriamanitra teto amana anareo amin'ny teniny indraindray tokoa reny teny reny marary mahamay ary mety tsapanareo na tsapany sasany taminareo zany nisy naneo fikomina azy no ny tenin'Andriamanitra izay napetrany teo amin'ny vavanay kanefa misaotra an'Andriamanitra zay fa niasa tao aminareo zany teny zany ary na oviana no atsiarovanareo fa nandray zany teny zany sy ninany zany teny zany ianareo dia aza mpitandrina ny saorana mialoha fa izy tompony teny ary isaoro mandrakariva fa ny mpitandrina mety andalo ihany fa ny tompo tsy mba mandalo niaraka teto sika raha tsy diso aho feno 5-30 taona ny arahantsika teto ary Andriamanitra ihany malala firy taona ny mbola iarahantsika eto fa tao anatin'izay fotoana izay zavatra be deaibe ny iarahantsika nanangana nanorona nandrava koa ary zao dia tianaingy anareo iara-mientany sika ho amin'ilay vina lehibe dia ny ananantsika trano fiangonana antonona atsika fantatrareo fa na ity trano ty aza tsy atonona atsika indraindray mba tsy atonga atsika ivezivezy indraindray amin'ny Cristo Roi indraindray eto amin'ny temple du Salin indraindray any amin'ny vieux temple indraindray aza any amin'ny toeran-kafa tian'Andriamanitra ny ondry ny angoniny amin'ny toerana iray mba ho iran'ireo amin'izao tontolo izao ka dia zany ny fanamby lehibe apetraka amin'ny tompo amintsika iombonantsika iarahantsika indray amin'ny ho avy ka dia manaingy atsika ho tanana miara mitondra soroka miara milanja tongotra miara mamindra anatanteraka izany vina lehibe izany ny ananantsika trano fiangonana izay ataontsika hoe trano FPMA Toulouse ho voninahitr'Andriamanitra ka dia zany fientanana zany zay no maranako ny teniko ary zay ny saorako an'Andriamanitra sy saorana anareo dia izy eny amaly avo zato eny zay ny foinareo rehetra na hery na fitiavana na vola makarena na fanoanana ninonina nataonareo amaly avo zato eny ho azo ny voninahitra ho anareo ny fitahiny dia ny fitahim-pahasoavany misaotra indrindra tompoko mahazo mipetraka isika eto ary farany tsy maintsy isaotra ny pasteur Josiane Lavekson koa ny fiangonana noho ny fahatongavanao androany nitarika izao fotoana izao ka dia mirahasoa anao izay ho anao ny sy ny vady aman-janakao izy ania maro fity anao hatrany ary anome anao izay ilainao amin'ny asa fanompoana saninao fa dia misaotra indrindra tompoko miala tsy mibetsaka pasteur tao an-damosy tao ianao tsy hitako ary tsorina fa dia nanjary adino pasteur Josiane dia tsy zoviana amin'ny maro amintsika fa ny vadiny rahalahy ny Liva Ravelson izay lo olona eto amintsika efa ela ny fakalalanay satria tany amin'ny collège Paul Minot zay ny fakalala firy taona zany ary magaga ny fitondran'Andriamanitra va dia tafahoana ary tafahoana ao amin'ny fanompoana niaona tao amin'ny sekolim-piangonana ary dia miaona sy miara-manompo amin'ny fiangonana tokana tena zava-dehibe zany misaotra pasteur nanaiky amananay tamin'ity fotoana ity ary anome voninahitra izao fotoana izao makasitraka indrindra ary mampita amin'ny vady aman-janakao sy ny zafikely ny fisaorana mitafotafo avy aty aminay sy ny firarintsoa rehetra
dia izy gne mbola hita ianao nivony fanompoana, hita ianao amin'ny asa satria ianao dia mbola azo lazaina hoe manana zany inamoty izy fanompoana manokana zany fa tahaka nay taloha ihany dia miasa amin'ny toeram-pitaizana izy mitarika izany toeram-pitaizana zany mitantana ao anatin'ny direction raha tiatsika ary ao akoatra zany dia manompo eo anivon'ny fiangonana ka dia izy any hanampy anao na eo amin'ny asa na eo amin'ny fanompoana ary indrindra anafiery sy ampitombo isanandro fitahiny ny fahasoavany ny fifaliany ary ny fiadanany misaotra indrindra fa mialatsiny nanadino teo fa tokony natao tao anatin'ny fitenenana teo aloha misaotra indrindra pasteur. Izao dia tonga amin'ny fotoana hitondrana vavaka fangatahana fisaorana isika. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ry zanaka fanahy masina noho ny fanatrehanao. Misaotra anao noho ny famelan-keloka izay nomenao anay. Ary misaotra anao noho ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao androany. Izay miantso anay ary maniraka anay mba hitory ny filazantsara-nao eo amin'ny fiainanay ary nampahatsiaro anay koa fa ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainanay na inona dia miara-miasa soa izay ty anao. Ankehitriny dia misaotra anao koa izay no namezanao anay mpitandrina ary misaotra anao ny amin'ny teninao izay miteny aminay maneke ny mpitondra anareo ary manaja azy, manoava azy mba hanaovany ny asa fitoriana amin'ny filazantsara amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisintona. Mangataka aminao izay hatanteraka ny teninao aminay fa marina ny teninao fa ny teny rehetra izay nomenao dia tsy miverina foana aminao raha tsy natanteraka izay nampandranao azy. Ankehitriny dia misaotra anao koa izay ankehitriny amin'izao fotoana izao raha afaka mifampivavaka fa izany no teninao dia mahatsiaro izay ireo izay marary naiza misy azy nao an-tokantrano na ny amin'ny hopitaly ianao no mahita azy ireny. Ianao dia Jehova Andriamanitro nofo rehetra ary ianao Jesosy dia nanasitrana ny aretina rehetra raha ty ambony tany ianao ary marina ny teninao fa tsy miova tokoa ianao omaly sy anio ary mandrakizay koa mangataka aminao izay tona fanasitranana ho an'ny tsirairay avy. Ianao koa mahita an'ireo rehetra izay azo mipahoriana amin'izao fotoana izao. Ianao ilay Andriamanitra loharanony fampiononana no angatahanay Tompo ampionona sy ampahery azy ameno ny banga eo amin'ny fiainany amafa ny ranomaso anakombona ny fery ampitraka azy ary indrindra ampitodika azy aminao mba hijerena anao ilay Jesosy Kristy izay Tompo ny finoanay sady mpanefa izany. Ankehitriny izay dia vavaka aminao koa an'ireo rehetra izay nahazo fahasoavana anao no kasika ny fony ny alala amin'ny fanaonao masina mba hisaotra ary amin'ny voninahitra anao amin'ny fiainany sy ny fitondrantenany. Dia mivavaka aminao izay amin'izao fotoana izao Tompo ho an'ny fitoriana amin'ny filazantsara indrindra izay atao eo amin'ny fiangonana. Hitanao ireo asa izay nambara niezaka ho amin'ny trano apetraka fiainam-pilatanao reny rehetra ireny fa miasa foana ny mpanao azy raha tsy ianao Jehova
no manao ny trano dia fafaka aminao koa zay amin'izao fotoana izao ho an'ny ty firenena izay mandray anay ty araky ny teninao vavao ianao amin'ny tany izay ampanirahan Jehova anao mba hitondra fiadanana ho anao izany ho anareo izany dia mivavaka aminao zay ho an'ny fitondrana sy ny zetra manam-pahefana rehetra tompo malalo mba andehany amin'ny fahatahorana anao ary mba iaina nay amin'ny fiadanana eto amin'ity tany ity dia matsiaro izahay amin'izao fotoana izao i Madagasikara ilay tany izay niavinay nao no mahita ny zavatra rehetra misy any mahita ny fahasahiranana ianao mahita ny kere ianao mahita ny kolokolo ianao mahita ianao ny ady la politika izay misy any amin'ny tandrazanay amin'izao fotoana izao mangataka aminao zay ary mivavaka aminao zay ho an'ireo rehetra manam-pahefana na sivily sy miaramila tompo malalo ianao nikasika ny fony mba hitondrany ny firenena malagasy ao anatin'ny fahamarinana mba andehany ny fahatahorana anao amin'ny zavatra rehetra dia misaotra anao zay ary dia ny tsy ampy ny teny zay mentinay manambara ny fisaorana anao ary dia zahay koa dia tsy fanaonao masina no mamonjy anay fa tsy hainay akory zay vavaka tokony nataonay ary dia misaotra anao zay raha afaka nitondra n'izany teo anatrehanao ary misaotra anao zay fa ianao dia Andriamanitra mihaino vavaka mamaly vavaka ary miasa ianao ary dia misaotra anao sady zay ny amin'ny valim-bavaka zay efa raisinay amin'izao fotoana izao ary dia misaotra anao zay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ary dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no afanay manao zany vavaka izany amen. Amarana izao fanompom-pavahana izao sikariavana ataontsika eo am-pitsanganana mialohan'ny afatra sy ny tsodrano ny hira voatondro hira fanampiny fahasivy ampy telopolo.
mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra mazotoa fa aza malaina ary aoka afana fo amin'ny fanompoana ny tompo. Amen. Ho aminareo any ny tompo. Raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Hitahy anareo any tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavany aminareo any ny tompo ka hiantra anareo. Hanandratra ny tavany aminareo any ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo ary torio amin'ny teny sy ny asa ny filazantsara. Isaorana ny Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny mpitandrina mivady zany dia ao ivelany ao izy no mikopakopaka antsika rehefa mandalo isika. Misaotra tompoko.